Manolotra ny Radio Plus ho anareo zao. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Gasy Rampotro. Nosoratan'i Dr Randria miarina tantely Arlal. Ireto avy no nanomehana ny tantara Ada Randria Ramsey Tantanta niaraka tamin'ny ravaka Antsaniony. Gasy Rampotro. Nandray feo Priskara Kotoarimanana tompony andraikitra sy mpanatontoso Ada Randria Manalimanana. Tena tiatora zany ry havana rety. Fangahy efa vita ny asan'ny lara rivo ny lozany lamitokaiky sy manoka fotsiny io. Ilainy talera-pitso maraina ange olo ty reo efa 14 mihitsy izy fa sika Rolano isantatra ny famelabelarana ny tetika asa amin'ity taona ity. Ka io ngele tsy misy tsy mety foana zay asehotsika azy io de maninona? Dia aloha tsy tena atao tsara be loatra fa mandreraka fotsiny ko. Fa mba inona koa ary zany fisaina ny lazany Za leska mo. rehefa miasa ality de tokony mba atao tsara foana fa manjary mampihemitra ny orinasa. Io ngely ty fivelomantsika rivo Haiko le zany fa le tale vehivavy mihitsy mandreraka be ny miara-miasa aminy indraindray ty. so de mba hoe tsy zakany landray izy de zay makamo an'lahy izy. Tsy mbola ny sary zory tamin'iny letsy fa raha izany de zavatra hafa ndray ela foana ary nitao hitako arahany maso maharitra rehefa mivorontsika ko. Taiza koa nisy an'izany fa za mamorona Hita fa zany marinako. ay de efa lozan'lahy mandinika ny fiatsiny koa moa zany mitombona ihany zany ny lazaiko ko tara aminy lahy. Pandiza koa letsy moa nitsotaran'indra ny atsarany tareny Gaga matsiko vehivavy tena tsara tarehy tsara bika ohatra reny mba marina mo. kinona ndray zany mbola andavany lahy fa tia anazy alaka. Ary laka sa ela fa miaraka miafina anareo eo lahy de modikisy eo ndray tsisy an'izany fa tsara tokoa aloha ny endriny le toetra notrany somary masitsika iny fotsiny tena ohatrany tsy itiavako azy nefa tsy riko na de omena fotsiny akory. Tena tsy lahitra kosa aloha fa langa zay fa vita ny anatin'ny asako fa de atory am'izay aletsika tafandriamanitra de manofisa mamy manofisa azy nofo ratsy kosa letsa raha iny nondozy iny nety matory marinako. ka vitao tsara ny asa de milamitsika eny lesy fa tafandriamanitra lahy rapitsindray. ok Maninona rereto ianao? Mba makarivotra kely ry rivo so de mba mila namana fa tsy manahirana ange ny ara-petrapetraka sy tafatafa aminao eto Sotra betsaka fa za sy ny sikarako ihany de fa ampika so de sandray no sahirana eo raha eo ianao. Fa nahoana kosa fa za nga manahirana ny fijerinao amiko raha vao misy olo-kafa koatra de fa sahirana zay ny saiko. Ka maninona nefa raha mba lazainao hoe inona ny fisiko no mety hanahirana anao de mba atao zay marimaritra iraisany fa inona moa ny tombony ho ahy raha mahita ny marimaritra iraisana aminao ka ianao kosa ve de tsy mba mila namana mihitsy raha tsy ahazona tompony. Sotra izao angany ianao tsy mba ohatran'izany. Ka ny mifanohitra amin'izany zao no tokony ho iziko namana natao isairanana natao ampifalifaliana. Sarotra be zany rivo Ahoana kosa iza koa ny olona adaladala hitady fahasairanana amin'izao andro izao ianao ka. Ny olona tia namana rery ry anala
Ny besiny maro nge ka manao ohatran'izany daholo satria nahoana ny olona ny tia manasarotra fiainana. satria ny olona natao iaina anaty fiarahamonina, mifampikasokasoka sy mifandray izy rehetra, mifanasoa, mifanampy, mifampizara fitiavana sy hafaliana. Hatramin'izay ka hatramin'izao aloha Rivo za ihany de efa ampy ny tenako ihany. Fomba ahoana ny ampety an'izany? Tsy hitako izay sarotra amin'izany. Tsy miantso an'izaniza, tsy mamangy an'izaniza, miaina arak'izay tiana sy ny safidiny fo fotsiny de efa normal tsara. Dia mba izy ary niresahanao sy zaranao izay manahirana sy mampalahelo anao na mahafaly anao Tsy mila manao an'izany tsy ilaina akory izany amiko. Fa ahoana? Kobomboko ato anaty kato fotsiny izay manjoa dia sady mba tsy manome fahasairana anao an'ny hafa koa izay mihoatra mitendrery dia mivoaka iny dia maivany aiza koa. Ka tsy mampizaly tena ary ve ianao amin'izany? Ka ny olona rehetra nge Rivo samy mba manana an'izay mavesatra aminy. Nahoana moa ny hafa ny tsy maintsy lanja izay manahirana nefa samy mba manana ny anjara azy fijaliana izao daholo ihany ny tsirairay. Ka ny tanjaraina nge mora zaka ary tsy mety izany amiko Fa ahoana kosa inona ny tombony azonao raha ilanja ny enta-mavesatra ianao nefa ianao koa mba manana ny olanao mba lazao akelo Fitiavan'izany ry anala. Rehefa tianao le olona ray dia anisan'ny tena mahafaly anao indrindra ny manampy azy na misahirana aminy. Tsy mino an'izany Mba handramana nge dia hitanao ny fahamarinana izany. Tsy mila handramana akory izany Rivo Za zao aloha raha mizara aminao izay mavesatra amiko dia hitombo ny fahoriana ho lanjainao satria ianao koa fa manana ny olanao. Sa tsy manana olana Rivo? Manana an'izay manahirana anao ianao eny marina fa hitombo kely angamba ny ady saiko satria niampy anao. Saingy maivana noho ny fahalalako avy eo fa afaka manampy anao ka manamaivana ny fahorianao. Faly anao amin'izany. Ka efa ao anatintsika nge izany ry anala fa tsy foronina na mbola ho tadiavina indray Efa ao anatin'ny natiora maha olombelona izany. Tsy afaka miaina ny olombelona fa napetraky ny ray-pahary ao anaty vala. Ifangaro, ifanoatoany Mety amiko izany Ka raha toizana ilay ohatra teo dia iza indray nandray izay mavesatra aminao izany ka? Ianao ohatra ko. Aza mampime. Tsy ny teo ihany ve ny teo? Mety mavesatra noho ilay taloha raha izany satria miampy ny fahoriako. Tsy voatery Le izy ange tsy hoe tena lasanao tanteraka akory mba mihaino fotsiny ianao dia manoro hevitra raha afaka. Ka ohatran'ny tena mandany andro fotsiny izany ka? Tsika, tsahako lazaina marina aminao fa manampy be dehibe ny fihainoana ny fitarainan'ny hafa, ny hevitry ny hafa, ny manjoa azy na tsara na ratsy. Hatreto aloha dia tena tsy resy lahatra amin'izany ary Rivo Andao moa asiana ohatra velona mihitsy dia hitanao ny vokany. Amin'ny fomba ahoana? Zao lazao azy antony nahatonga anao hifoka sigara. Tsy dia misy fa dia hifoka fotsiny fa koa misy mpivarotra be dia be ny sigara dia natao foana izy izany. Zao ary ivereny tadidiana kely hoe ny andro voalohany foanao sigara. Ohatran'ny mangatsiaka ny andro tamin'izay. Dia maninona ny tamin'io andro io ianao no nisafidy ny foka sigara fa tsy talohany io Nefa mino fa ny andro mangatsiaka efa nisy maro tany aloha tany. Ohatran'ny nisy olana kely nenjady tamin'ny saiko izay Ako ndeha hanala fanadinana dia ohatran'ny mila nakasaina kely. Dia inona ilay olana kely ankoatran'ilay fanadinana? Zavatra efa lasa rangahy izany Nahoana moa mbola foaziny eto indray sady tsy hitako mihitsy koa izay fandraisany an'izany amin'ny resantsika gash. Tena misy ifandraisany mihitsy ka. Mba lazao moa fa zavatra kely efa lasa an'izany koa ve no ampaninina anao tsony Eny ariko. Ka zao lozany olo tiako tamin'izany dia tsy hitako izay nanariana eritreritra dia sigara no nataoko namany. Dia afaka ve ny alahelinao tamin'izay rehefa avy nifoka sigara ianao? Tsy dia nisy idirany loatra aloha fa nisy zavatra nameny ny tanako sy ny vavako fotsiny solo ny tanan'ilay olo tiako sy ny... Fa raha nisy olon-kava ve teo tamin'ny fotoanany tao maninao io nandray ny tananao ny atao moramora ihany ny sedranao an'izany fisarahanareo izany? Tena nisy olona mihitsy teo satria nisandrinay ny teo ny mpiara-mianatra fa tsy nisy afaka nanampiaraka izay neritreretinao akory satria izay nahita tamin'izany tsy nalala akory ny olana nisetraiko fa ny fahorindry zareo no tantarainy ateo. Tsy mba afaka nizarany Everiko koa tamin'izany fa
Vao maika ho vesatra ho azy ireo no nahalala ny fahoriako satria ny azy ary moa tsy zakaniko. Fa talohany io ve ianao mba nizara fahoriana tamin'ny hafa? Tena nizara tokoa moa zaniko. Indrindra fa tamin'ny olo tiako nefa loazany ahy. Dia izay, iza tsoa moa nilazaiko izay manjoa ahy eo. Inona na ahoana no nandikahana ny fandozany malalanao anao? Nidika ho famitahana sy fahamadihana ny fitokisako no nandraisako ny fisarahany. Satria tsy nisy ny afina taminy eny ny amiko rehetra na ny tao anaty foko na ny saina maneritreritra. Eny fa nahatramin'ny nofinofiko azy. Ary zao ka? Sao ahoana? Inona ny tsapanao ao anatinao rehefa avy nitantara tamiko an'izay fahorianao kely izay ianao? Tsy misy. Na dia kely ve? Sisy. So mba misy ihany. Ka efa ela nge zany. Sy efa ho 10 taona ve zay raha tsy diso aho. Ka maninona? Eny, azoko kena ihany aloha fa nisy zavatra kely niala. Kanefa koa somary namono fitiavako. Nanaitra sy namono alahelo sy ny atezerako tamin'izany andro izany. Ary zavy tsy mba notaniana hoe nena vesatra ve ny adi-tsaiko rehefa avy nenonao? Izay fe dia manampy ny adi-tsainao. Fa izany hoe inona izao mety anampianao amin'izany ary? Azoko ny antony natonga ny tokamonina sy fifangaro aminao. Dia minona raha azonao? Ka olona ray ve ny namadika anao dia ny olona rehetra eto ambonin'ny tany no raisina ho fahavalo. Ka le mity olona nge rivo. Mila raray. Mitady fahasahiranana. Ka iny mihitsy nge le tsirony. Mba misy atao ambetiny resaka sy mameno ny fiainana. Ka inona izany le ho ataoko e? Aza idiana ny fonao fa midira ao anaty fitiavany. Aza mitranga eo hatreny. Tsy mbola tapitra nge ny fiainanao e. Sa ve dia ihany fahafatesana eo fotsiny tianao? Zany nge tsy miantso fahafatesana fa tsy haiko tsony fotsiny le mifanerasera amin'olona. Mahay ianao ry anala. Mila fasahiana kely fotsiny fiainana. Ka tsy maintsy hoe hitomany indray ve zany eo be an'izany akash. Fa maninona nefa mora misy hitomany kely indraindray e? Midika nge zany fa misy fomitempo ao anatinao e. Ka tomany mira fijaliana rivo ah. Tsy voatery ho ratsy foana amin'ny fiafaran'ny fitiavana sy ny finamanana ry anala. Mba miandrandra tsarana sy hafaliana amin'ny fiainana. Fomba ahoana? Mamafaza ny sosiny tsara ny lalanao. Dia mareta amin'izay atao fa ho ampiko ny hafaliana ny fonao e. Mbola ho hita any amin'izany e. Na ny olona ifaneraserana aza tsy mbola hitako kory. Fa zanga tsy olona aminao. Olona ianao fa saingy tsy azoko ifaneraserana. Andray, fa nahoana kosa e? Tsy azoko tiavina mantsy e. Aleo tonga dia tsorina. Andray kosa e. Fa samy hafa nge zany resaka izany e. Tena tsy mitovy mihitsy ka. Fa nga ianao te ho tia? Tsy mety ka. Finona ny antony raha tsy mahadiso? Ka fantatro tsara sady namanao akaiky le namita ka. Izy zany? Ka iavana re a. Fa nga izy tsy mba nitantara taminao ny mombanay? Tena tsy tena tsy napoziko marina. Hitanao aho zany feno fitaka ny tany rivo a. Havana? Inona no azoko anampinanao? Mpanjaranao indray zany zao no mitantara ny fahorianaoko. Ny ainge iny tsy olana fa mba fahatairana fotsiny e. Tia zany rivo. Ary ianao? Efa fantatro ihany ny valiny ka. Tia. Eny e, so ihany fa zay koa nataonao fa tena tsy azoko atao makane ny havana. Mpinamana mantsy zay. Matoana riny dia tsy tiany tsony zany ko. Fa tsy mbola nitady izay solonao izy ko. Olo ty rivo atarabe le sy fanfoaza amin'izay a. Tena marina nge zany ry anala e. Ry anala? Ay dia efa mifampiantso amin'ny fanampinanarana mihitsy a. Rivo. Fa misy inona e? Ka mifoaza amin'izay ho alava taraiky be tsika. Fa nga dia efa nentin'ny lanatoro tao mihitsy ny talehantsika ny dia atsotsony lamafy. Ohatray marina. Lozy zany. Fa misy inona ty? Tsinotsinona lesy e. Ka miomana inga ana ry lafa taritsika e. Tsy tiako mihitsy ny ahy le manao fiditra vedety ao am-piasanao. Elo lesy fa andeha andro aloha.
Fa ono anisan'ny namany lahatany am-pianarana angaly ty ny tale iny taloha. Tsy mbola nahita an'iny raha tsy atao amin'ny orinasa esantsika amin'izao io ka sady tokony ho fantatra elahy koa nge zany tsika raha miara-mianatra foana sy mpinamana hatramin'izay ko fa inona no mahatonga ny lahatany an'izany loha tena tsy fantatro lesy tena mevery alahy fa tena potika tanteraka amin'iny talentsika iny la hatramin'ny nofony lava ve le sy ny feno azoko marina sy tsy misy an'izany le tso fa zazako koa ny andeha nanonaniny eo aiza koa ny azakako vehivavy miavina sy masika ohatran'ny zay tiana nge ony lesy mitombo tare eo elahy mody be fandavana io nefa ao anatin'ny lahy ao zao mandrevirevy azy tanteraka mihitsy somary aniny eo elahy fa mandana tonga de velomy fiara raha tena endry elahy ry anala zay fa lasa ary makakainga ny lahy fa tsy lozany lahy mbola mandrevy eo ihany ho avy de aza dimy lahy manidinevitra ny lahy andalo le zanatra lahako reny mantsy rehefa aveo ka sao de ataony ambony ambany eo entany lahy de zandray mahazo tsiny tiako foana ary ny evitranoko ary oay saika diniko aona ty roviana moa laha ty zany ny findra ngatsy mbola namboarina ihany moa zany le simbasimba tamin'ny trano idirany lahy ka efa ho vita lesy fa miandra ny fofondoko hiala tanteraka fotsiny azy isa tsara kosa zanyko ao anaty fara miandra lahy ok aloaloha isasa remme azafady raha matotale ahoana zay andray matorivo misy azoko atao anao tsy zany aho fa tony tsy nikianinao tony mazatra le tetikasana velabelarina niaraka tamin'ny andriamato hoavana ankeo iny mila kihana nga ianao andray matorivo tsy de hoe mila kihana be fatany akory fa tsy mazatra fotsiny ianao le mba haneo mpikevitra taminaiko zao noho izy andray matorivo mitompoko matoa tsy nanan-kihana de nety tsara zay ny asanareo ay misaotra indrindra tompoko mbola misy zavatra hafa nga tsy misy ka zay ihany fa ilozako ianao tompoko nao raha andray matorivo eo fa inona koa ty mahalasa saina an'le ty ohatra atao variana be la variana ohatra fa misy inona le ty mba izara ho an'izay manahirana ihany le sao misy azoko anampiana za ngely ty mampinamana asa le mipetra-drery any trano vaovao mihitsy ny tena mampiasa saina ny lasa tsy misy an'izany le tsy fa somary mahalasa eritreritra kely ah ihany le tale iny tato ato tale fa maninona izy ka nga moa de hoe maninona fa tsy hitan'lay hoe somary niova kely ve izy iny tato ato niova ahoana ka efa elaela ihany azy zany tsy be tsonko zany ary elahy mba ahoana za koa loatra tsy de voakihana loatra tsony tato ato zay hafahafa ihanyko so de mba marary ary izy iny angamba tsy de hoe marary fa amiko aloha mety tsara ihany zany amin'ny asantsika sy lahy na mety ao tsara ny asantsika matoa izy tsy mibetro iny marina kosa efa niezaka mafy kosa ngely ty tsika rivo rarany loatra raha mba tsy de totofana fanakanana be loatra tso engane mba ho zay tokoa aloha ny tena marina fa zany akory tsy midika hoe anoko tototsika fa aloha vo maika ary tokony oatra mafimafy kokoa ho fahombiazana sy ho fampandrosoana maritra za nge tsy hoe miembotra fa mba gaga fotsiny eny andeha ody aloha lesy fa ilozako lahy efa fotoana firavahana koa moa zaoko sady ve veloha miaraka
raha pitsy lesy toizana fa tsy efa vizana be koa vela io ohatra ny efa vizana eny fa aleoko fitaina aloha ty tatitra ray ity dia mba milamindamina raha-pitso efa nitadiaviny talema tsy izy ity tamarina ay ve masotoa lehilahy mandra-peona lesy raha-pitso mba tsary ery ny andro kiny marinako andeha atory aloka raha-pitso indray mieritreritra asa ry anala andao moa tsika mba hitsangatsangana fa tena tsara izany andro izany tsy aleo ve rarive sao dia vizana be loatra amin'izany ako eo rehefa mahakaintsika eny am-pandehanana rehefa vizana ianao ho tantanako malalako ena tsy efa-tsy-efaka ny rian-drano sy ny ala kely eny tsika no mizotra miadana mandrimandry eny ambony bozaka maitso mavana ka mandinika ny asony zavaboary manodidina atsika ho ampikavity ianao fa matoky tena mba manintona kosa ny vinavinanao izany rivo fa nga ianao mba tia ary rivo tena tia tanteraka anao ary anala resy ny akantonao andray ary ianao koa ve mba manam-pitiavana eny tianao ana dia tia olo-kafa koa aza ahoana koa izany olo-kafa izy tianao akoatra fa hiavana re nga tsy mba lasainanao izany ka tsy azoko mihitsy izanyko izy aza tsy miresaka ny momba anao izany mihitsynyko fa aleo izy andeha ihany fa efa nandao anao ely za jerena dia manga ny lanitra ndao ary etsy ianao tantanako sambatra loatra manana anao ry anala za koa toraka izany ry anala andrikako kaina nofo ndray eny nofo tsara saingy indrisy mantsy fa nofo ihany toa lasa manofy azy matetika koa zany raha toato dia lasa tia azy fi za sanatry atao ahoana nefa niresaka amin'izany aminy sarotsarotra ihany aleo aloha iomana sao tareto bito eo ihany ny momba an'izany ahoana lesy rivo ahoana le ty havana ao tsara aloha ve lahy izany fa ohatry ny endratrendrandra be izany ngelahy ato tsara mihitsy ka vao maraina be zao ve dia natory tsara nanofo mafinaritra zany nofy avo lenta zany zina ndray koa re zany nofy avo lenta sy ny valenty zany nofy na tsara na ratsy dia izay ihany ka azo hitarina ngely sy ny voambolana rehefa tsy mahalaza azy ny teny ray eny mety daholo izay ilazany lazy finona aloha vaovao ka izao ahoana ty namparantsony tale lahy zao dia zao ny ary ilazany ka tonga aloha loatra ty ampiasany sa natory taty lahy atory aty ahony mba nazoto fotsiny dia niakatra maraindraina zany fa misy inona hony vinitra izy eo sa mba ravoravo indray mandehana lesy maka ao amin'ny borao eo haingana lahy dia miala mahafantatra azy mitranga ao eny aroka nefa mampatahotra lesy zaniko fa ahony tsy haiko lesy tsy nilazan'izay ilany ana ve izy dia tsy sa hoe ahoana na dia kely fotsiny azy tsy niteny izy ka fa tsy tezitra aloha ny endriny raha fijery koa azy izay mba tokony ampitony any lahy ay ve efa niova ngely lesy tale da naingana lesy eny lesy lasa aloha rehefa avy eo okay
niaraka nanao izy tao Rarivo? Tsy naninona ka. Ay, kinona notra mampitatakolaka an'lahy io raha tsy nisy inona. Eny mahavariana fotsiny. Fa andeha araka mitahiraka any Antsirabe on'le zasy izy dia maninona? Tsara ngely ty zany mba tsy mandeha rerindray zany lahy fa mahatonga dia misy an'ny tale hanapa-kevitra ny lahy miaraka amin'ny laniko dia mora ny famitanan'iraka sy ny asa rehetra. Eny fa inona no ahoana no fandaninan'ny andro iaraka aminy any? Zasy izy rerengely ty so dia tsy azo lahy tsara ary. Azoko tsara mihitsy zany fa saingy ny tanàna Antsirabe nge mbola fen'olona fa tsy tanàna maty akory. Maro ihany koa ny toerana azo tsidiana any sy ny sisa. Fangala matahotra no hoaniny ka. Tsy haiko ka inona ary? 3 andro be zao ange raha pitsy maraina zay no anaingy. Ka atokisan'ny talengy zany ty lahy matony safidiana faly aloha zany teo amin'ny toerany lahy mba mariny. Sao dia midahora angamba ampifamadihana ny toerantsika sy lahy. Oka tsy mety zany fa efa elanina tsony dia elany mandeha. Mitaika andraikitra be dia be nge izany fatokisan'izany ry havany. Vita an'lala izy io tsy adala izy akory fa matsapatsara ny fahaizany lahy sady tsy misy mafy tsy laitra ny zotro zany ty zay fa soavadila izy misaotra faninana ny atsara anao mihitsy ny akanton'ny zavaboary manodidina antsika eto ry haiko dia izy ahoana no mandresy ry revoko? Inao ka tena tsara nge ianao misaotra ary fa ninona ety amiko aloha no tena manintona anao sarotra amiko na dia amantatra mazava an'izay tena tiako manokana eny aminao aza satria tsara avokoa. Tena babo babo tanteraka ka jamba tsy mahita fa tsy mitaratra ao. Ka tsy misy olona tonga lafatra izany any ry revo? Amiko aloha ianao dia ampy ny akoatr'izay tsy aoako io misy rano madio be azo ilomanosana ndao etsika sady ohatry ny telalao rano be mihitsy andraso fa malama ingeny ny olona rano izany sady tsy fantatra tokoa na tena azo ilomanosana na tsy. Tandremo revo latsakany izy marina ary toby mikiodina be tapoka teo zany rano zany voateo mitony dia tony. Rianala eo hitazona mafy amin'ny kisapakafo ty dia hiala ato anaty rano ato fa tsy vitako ka mahery loatra le rano mody tsy tazako tsony ny malalako fa nyletika any very tanteraka marina. Rianala azy ilozanao oay lozy zany tena nanofindray tena tsy amboka be ary kotsatra amin'ny fitafiako mihitsy. Inona ny dikan'le nofiko teo hafa Rarivo marina manao an'iza toy manakory ny ditany Antsirabe tany oay tonga soa aloha misy ho tantaraina kosa angamba tena misaotra betsaka lamina tsara ny tany lamana ahoana ty zao faly mahita ny lazo ndraiko ka ahoana vitany esa ny asa ve moa tsy maintsy hoe vita tsara ny anarany satria ny tale mihitsy veletsy no nitarika ako nahoana ny joto mombana ary ny akoatr'izay ka le nabe ahiahanla reny nanahoana tena ny lamina loatra ndray ariko tsy araka le nampatahotra fa ahoana ly ty
ao mo lesy mba tatarao mbola nisy olana ihany ve tany Antsirabe tany le hoe lasa taleririka aza manany ihany letsy ka tatarao ary ianao ary tena hoe mbola ao tsara daholo mponina Antsirabe raha zay ny tianylao fantatra tany amin'ny trano fandraisam-bahiny zay no nipetraka dia samy naka-hevitra ray avy ay nandeha tany amin'ny ranomafana ny lomano na nylona ranomafana rehefa malalaka amin'ny fotoana dia mba any ay kosaka ny mpiara-nombonantoka amin'ny fanerasera koa moa tsotra tsy dia nanasary-javatra ka dia nandeha ho azy teny ny fifanarahany dia vita ny sonia dia samy afa-po ny rehetra dia zay de zay ahoana fa momba ny ahahany latalohan'ny fianganareo iny taty ny antaniako ny lako de zay de zay ka efa hoe ny lamima de zay ny lamima tsara ny di zany namely ny fiara dia nalefako ny radio mba anala ny fahanginana mandra-pahatonga tany no ny tonga tany dia niara-ny sakafo atoandro sady nanazava ny votoantin'le asa ho ataonay tale dia anyfanao fotoana ny ariva niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka nijery toerana nanaovana ny asa anay apitso ohatr' izany nanome fanazavana sy fampiofanana ny mpiasa tany ny andro manaraka ay eny ary nety sy nahombo tsara kosa zany diany lataniko zay mihitsy ka mazava zay arabaina lesy misaotra ary mandana amin'izay la miasa fa sao tsy ho vitako antsony koa ny ako ay zay ary mastola okay ndray ty ny andro ka tena izana zany inona reny sary mihetsika tsara jerena ato aloha asy hoe jerena ny tele aloha zay mba manana fandaharana fialam-boly zao mety mahaliana am'zao ohatrany tsy misy ary ato ndrasy hoe hito mandrotsorotsaka izany orana any tafitranotsika azy zany tsy mampite hitsangana eto am-pandriana mihitsy dia noana be aza ve fa tsy maninona raha hoe noana ianao dia hitsangana hikarakara sakafo maivana inona mba tianao ry anao no mafana tia ampiana crêpe zay zao no tena tiako afaka mivoaka ny ivelany mividy mofo mamy koa ange raha tianao zany tsy hoe elo akory ny tsy misy ka raha zany foana andeha ary mba mividy mofo mamy ho antsika fa andeha adran'ilay ronono andao iara hitsangana zany dia rehefa avy eo miara-miverina eto am-pandriana raikitra zany tsy mba misy oroka kely ve ho vatsin-dalana eny ary mamy lena ihany ana dia mitondra elo azy tena mikija be koa le orany so ihany efa nahita n'lay mofo mamy tadiavin'le malalako malala aiza ianao mafana ve ny ronono akia ary to efa vonona ambony latabatra aleo ataoko ambony vilia reto dia hoetiko any anefitra fandriana eny fa efa miandry any ngamby izy ry anala reto ny mofo mamy sy ny ronono akia ary nakaizy ry anala aleo apetrako reto fa hitady azy eran-trano aka ry anala andrekako nakaizy ary ry anala to tsy ato an-trano nefa voajeriko daholo ny efitrano rehetra amin'ny finday sy ny poketra nefa reto daholo ny amin'ny fitoerana akanjony tsy nikorotana fa reo daholo ny fitafiana aiza ianao malala maty ahy dia sanatry sy nisy nakakeriny tato ve ny vadiko ry anala oay tena mbola alina ny andro firy zao 12 alina atre avy be koa zany ora zany nofo mandreraka koa izy teo ka
Andeha hitsangana isotro rano aka. Ho sarotra ihany ny ahita tory rehefa taitra loatra zao. Dia ahoana rarivo? Manahoana le tsy riavana? Tsara ihany ka. Tsara zao velany tsara. Maso mbola te atory sady menamena be. Fa marary nga elala ty. Tsy dia nahita tory alina fa tsy dia haiko loatra. Reraka angamba. Reraka? Ka tsy mahazo manao vizana ngely ty lafa misy vaovao tsara ho lazaiko an'la ty. Vaovao inona letsy zany? Ka zao e. Nambady lesy a. Ahoana tsara? Ka zany pakabady a. Tsy hoeriheritsony afa ifanindran-dalana amin'le olo tiako sy le silam-panahiko amin'izay le ty. Zany a. Dia tsy andrela fa afaka ray volana eo dia ataony raranay. Noho zany dia hiasa mafy ela fa elano hitatana ny orinasa. Nahoana moa zany hitatana ny orinasa nefa elano pakabady? Ary maninona koa no atao atombotra kely ohatran'izany la vao miteny sa misy mamaika? Dia mba iza koa n'le olona mba ho andefa mandra ny laty e. Ka efa ela ngely esiny nanomanana azy fa somary nataony anangingina tany e. Zany a. Ela zao ny saika ho ataoko vavolombelonako. Ahoana? Mety ela? Nahoana moa any tsy eto fa tsy mbola nisy novaliany langy fa notaniako e. Apakabady ela nefa tsy mbola hitako ny tatana vehivavy akory na dia ndre mandeha azy. Ka tsy tianay lasa resa be ato ampiasana lesy le izy a. Rehefa matotra tsara vao zay vao ampahafantarina ny rehetra. Fa atsika ngepa namana akaiky foana hatramin'izay e. Tsy ny fanafina ninonino zany fa ahoana ny hoe lasa resa be? Ka hain'lahy ihany moa ny ankizy rehetra atao ampiasana atoko. Fa iza loatra ty zany a. Italia lesy e, Rianala. Maninona tsara? Elahy ty koa mba be vazivazy. Efa hoe Rianala ho ako. Tsy misy vazivazy zany fa efa ela ihany zay niaraka fa niafinafina tany aloha. Marina vely ty zany ry havana. Ohatry tsy mandainga ny lamy zany ahy. Dia elahy zany nampiovazy ho lasa tsara fanahy ohatran'ny ankehitriny izao. Tsy dia za loatra angamba lesy fa mifitiavana. Eny e, mba niangavy azy fotsiny tsy ampijaly an'la loatra. Dia koa elahy efa manana traikefa raha-teo ka azo itokisana tsara ary mety raha atao tanana kavanana. Olo tia dia tsy mety amiko zany. Fa ahoana e? Tsy zany ve ny tadiavina e? Ka sarotra amiko letsy zany e. Tsy azo kokoa re ty ka. Mandeha anao braony eo na efa nampanatsony tonga elahy. Ndany? Dia ina no lazaiko? Eny fotsiny hoeko. Tsia. Tena ohatrany marary tapoka ny lohako ka mafy ny fitopiko zany foko zany. Rianala, sary nofoko isan'andro, rovidrovitra ny aty fanahiko, vakivaky ny foko. Orarivo ahoana lesy? Mandana lesy fa efa miandry ny laonka izy. Eny e. Mandroso ianao Andriamatoa Revo. Eny tompoko. Nampiantso ahony ianao Ramatotale? Efa nresan'ny havana taminao angambe. Aza tao an'izany Ramatotale zany tsony ary rehefa tsy maso mipiasa fa Rianala hoe ianao nke no vavolombelo mariazina sy havany. Namany havana akaiky ianao ary namana akaiky koa tsika noho izany. Ay tokoa moa. Ka amin'ny fotoana tsy maha eo ahy satria mpandehanao ny vola tantely izay roa orinan'ny mariazinay dia painao zany no solo ahy satria ianao zao no filoha-lefitra atao amin'ny orinasantsika. Ianao ihany koa no atokisako indrindra. Manaiky ianao? Manaiky ana dia sarotra azy zany. Eny ary fa rapaina ianao Andriamatoa lefitra. Fitanao io fa za matahotra e. Na dia sarotra aza ny asa miandry anao. Petraka aminao foana ny fitokisana mivady.
misaotra indrindra ry anala. Tsy misy fisaorana fa ianao ara no gasitranay manaiky. Izay rivo miverena atao amin'ny biraoko amin'ny roorana ny fampitana sy aniroko anao ny fandeha ny asa rehetra. Eny ary lasa aloha Amin'ny masotoy ianao. eny tompoko ohatra ry anala mantsy dray dia tsy amboako marina. Ataoko ahoana ny fijery azy anao eny eo anatrehan'Andriamanitra. Efa olo-kafa ny tompony fony. Tsy izy akory nefa izany fa hiavana izay namako akaiky. Tena mafy tampoka iny androany iny ry anala ve anambady any havana. Havana namako akaiky. Rototrotoka amin'ny foko raha vao nahino ny vaovao. Sao dia kosa ary mba nofy ratsy atoandro iny Ny tena loza dia ny fanatrehana ny rara ny vavolombelona hony Rivo aiza lahy io? Efa akaiky ny fiangonana zao. ohatra efa hiala ty an-trano ilay tsy lozy zany. Tena tsy tafafoa. Andeha andro ainga na aloha Kay dia mbola hipasiko aloha baka ihany koa. Ary aleo vainy ty palitao ty fa tsy dia mifanaraka loatra amin'ny loha hevitra ny fidindry zareo Tena tara be ilay izay lako. Voaterina himotra amin'ny fanomboana amin'ny fampampivavahana. Andao midira amin'izay ilay izy. Efa ataovy akaiky mora raisina ilay peratra. Any Tena azafady lesy fa somary nisy nanakana kely teny an-dalana. Fandrasa aloha. Le peratra reo ary aiza izy teo? Aiza ary izy teo? Aza manao sangy ratsy lesa raha rivo Efa atao am-piangonana anitsika. Efa hiditra eo ry anala. Ka tena tsy tonga ty peratra reo lesy fa any anatin'le palitaoko anakiraisaka anaovako ty Ohatray. Aloza koa lesy zany. Dia ahoana ny atao? Maninona tsara? Tavelano Fela ve vonona sa tsy vonona no vavolombelona mariazanay ly ty vonona ka. Zava-dehibe eo amin'ny fiainanay ngely ty iny. Aitray. Tena nanofa ratsy indray manjary tsy mampite atory tsony izy tato ka enge ty atsemboako iza le lamba teo aloha mamafatareka. Ahoana ly ty vivo? Ahoana ly ty riavana? Tsy natoronga ela zany alina. Fa maninona ohatra maloka be zany endrika lahy. Tena nisy zavatra nanaitra tany ivelany tany tamin'ny sasakalina dia tsy nahita torontsony avy eo lesy. Ay, ka maninona nefa raha mandana aloha misotro kafe. Mihinana voasary dia mba mahazo hery tsara lahy. Fa tena hita be hoe ohatry ny reraka be sy makafoka be zany ngely ty lahy. Nga izay mihitsy lesy zao no andeha ho ataoko aloha fa raha tsy izany ho sarotra amin'ny fifatohana amin'ny asa amin'ity androany ty Eny ary fa zao ly ty. Ahoana lesy? Mety vera mba ialano iandraikitra ny momba ny gâteau lesy amin'ilay mariazy fa efa be ny zavatra sahan'ndry anala. Fa aiza moa mampanao an'izany ty? Efa mba misy olo-pantatrareo ve mpanao gâteau dia mba alehako amin'ny fotsiny? Ilay mbola hitady mantsy ohatry ny mbola sarotsarotra amiko ihany. Le izy efa vita resaka fa le mandeha any mandony vola sy ny fitaterana azy makany amin'ny trano anaovana an'ilay fety fotsiny ny saika mbo indramana ny lala izy.
Ay ve azoko atao raha zany foana ka meo fotsiny ny adresy amin'ny vola dia ataoko andraso aty ary dia misaotra melolona tsy fa mananamana tokoa manana ny lahy tena azo teheranay mivady mihitsy tsy misy isoran'izany fa dia tsy maintsy atao raha tsy misy mpiandraikitra koa ny fampiaingona amin'ny fiara hitondranareo dia azoko atao zany ohatra tena hevitra mety zany ty soa ela fa nyteny io fiaran'ndrianala io ihany mantsy nitondranay dia mba alainy lavo marainany aminy izy ohatra sahoana mety ka ho faly ale izy zao raha andrehan'izany ko tena misaotra le sy rivo zay zany fa andeha hitady kafe aloha ok aza atao be loatra na izany ary a tsy atory andray izy ary mba hanampy ahibata n'ity gato ty aloponga dia bataina moramora fa ely zany le mpikarakara sakafo mbola sahirana way nefa nisy bandy ray avoaka avy eo an-dakozia ao andrasona ka iny atsona mba pio-kelinge azavady hitondra n'ity gato ty any an-dakozia any vetsy ianao dia zavy ato ay marina ka fotoana ny tongotra sady malama koa zany lalana zany tazomy tsara ry sia latsaka ty marina latsaka daholo le gato tsy efa hoe tazomy tsara ho loziny ty tena mbola nanofy ihany efa ila hiatra manaina mihitsy ty nofy isan'andro ty ka tena tsy androko tsony mihitsy avy tany ty mariazy ty fa tena manery mafy loatra tsy zakako zao ka dia noho ny fitiavako andrianala ve mahatonga an'izao tena marina mafy tsy zakako zao rivo ahoana zay riana andao mba hiaraka sakafo aminay sy hafana rehefa veo raha afaka ianao fa misinina ke aga kosa moa voatery tsy maintsy isinina foana vao hiaraka sakafo fisantarana ny finamanana re marina zany dia isika telo-dana le tsy lavitra ka etsy amin'le hotely fisakafoanana mikiondalana itsitsy tsy mampanino anao moa zany mety amiko daholo zay tondrahanareo aka firy zany tsika manainga afaka adindray eo mbola misy anjo ataribivota kely mantsy ataontsika ditongotra io fa akaiky kely iny raikitra re tena ela le tsika zany tsy niarakarak'oatra zao raha rivo letsiko efa samy manana ny tokantranoko talohatsika niara-mipetraka fa mba tantarao tokoa hoe nampinamana anareo mandra-pahatonga ny sakafo fa to fandray be ry mantsy nareoko ka efa ela re zay mpinamana efa ela be niaranainatra zay tany amin'ny lycée dia toteny akatso teny dia mpinamana zao moa mifanohana foana zay tamin'ny lafiny rehetra tadidiko tsy nianatra zay ndray andro zay na andena mangany ray aman-dreniko tany ambanivohitra mantsy afa tsy salama izy
no niverina ny apitso mba nandika lesona tamin'ny havana. Didiko iny. Tsy nisy azy koa le lesona na dia kely aza na saiko nazavain'le ry aloha. Tsy ahoana? Dia mifanipaka ohatran'ny atsimo sy avaratra fa nazavany e. Mitovy fahazoana ny lesona avy eo samy diso. Ndrekakyo. Tena nahakakana tokoa lesiny ka. Efa nohony nanao devoir momba ny lesona ino aho zay e. Lazain'le mpampianatra fa mifampakatahaka hono zay satria samy diso ny anareo lahy. So fantoka tsara nge zany havana tamin'izany. Tsy dia zany fa za mpandika lesona dia rivony inay ny mpiaino fanazavana dia avy eo miara-mianatra avy eo. Ndrekakyo. Tsy mahazo misaraka nge zany nareo lahy. Mifameno tsara. Zay aloha dia marina e. Fa tsy maintsy ny zatra nandeha rery ihany taty arinako. Tsy maintsy mba naleo tena mantsy. Zay aloha. Mahafinaritra reto ny finamanana. Fa misaotra betsaka anao aloha rivony amin'ny fanampianao amin'ny fitaterana ny mofomamy, fanaingoana fiara sy ny sisa. Na mila tanàna tokoa mantsy zay amin'izao. Zany tokoa lesona. Tsy misy fisaoran'izany ry izy roa. Tonga vaingana ny andro malaza e. Misaotra lesy a. Fa sambatra ngely isy am nahazo aty malalako ty raha rivo e. Hitako eto mihitsy e. Nefa dia natahorana mafy mihitsy izy io taloha. Fa nahoana no natahorana? Tsy an'izany ki malalako a mba retiretiny rivo fotsiny zany. Hay. Fa zako sambatra bingy manana anao e. Zany. Piso kely ary aloha e. Dia maniry an'lahy hitan'izay olo ty lahy sambatra an'lahy koa lesy raha rivo. Marina mihitsy izany. Ingany misaotra lesy e. Misaotra anareo roa. Rianala. Mandroso rivo a. Manahoana aloha ianao e? Salama tsara fa tena mafy raha tianao fantatra. Milamina tsara aloha fa tonga ianty ny andro malaza e. Ka izay mihitsy mampitahoatra aoko. So misy tsy vita ny tokony atao rehetra. Izay tsy vita any tsy vita fa vita aina amin'izay vonona eo e. Hoy ianao? Saika haka an'ilay fiara-piangona fotsiny na io sao taraiky. Mo Ndraso. Dia mbola tabatra ty ny fanalahitsy ny taratasin'ny fiara. Tonga dia basio lasantsy any arivo azafady a. Ndraso fa omeko vola koa ianao. Ty. Lasa ry aloha e. Aza ela rivo a. Miandry anao amantsy vao miaingo eto. Tsy ela ka. Tonga dia asiako solika fa so adiniko eo e. Lasantsy 10,000 ry azafady a. Vita ve? Tiany vola re. Lasantsy izy teo a. Fa ahoana? Gasoil ndray ve nataony se? Ty e. Fangaranga tsy mba mijery tsara na mihaino feona moterana fiara e. Voatery tsy maintsy trohana ndray aloha io zany hiala tao. Ty e. Nefa za io nge maika hitondram-panambady rangahy ty e. Adiny firy ndray zany vao vita io. Maninona tsara? Tsy afaka ataonareo zao. Ka nareo nge diso e. Dia iandry adiny firy ndray zany se. Tena tara be ahy e. Nanofo ndray a. Ohatra ny hoe za korangano andeha apakabady ny sasatra ny manofo ratsy ohatran'izao isan'andro ka ny tena mariny. Zao tapaka ndray ny torimasoko. Ahoana ndray ny ahitana toreto. Andeha hifoa dia andeha hihaino radio ka.
Rivo, manao any ianao? Allô, salama tsara. Nareo any manao ahoana? Salama kosa aika. Manao ahoana ny asa ao? Mandeha tsara ka. Aza matahotra fa tsy misy olana sarotra vahany zany aloha hatreto e. Tsara kosa zany ko. Fa saika antany anao an'le mail nalefa ny mpiara-miombona nantoka avy any Antsirabe iny a. Efa nivalianao ihany ve fa maraina zareo ny antso hoe tsy mbola voavalo ny mantsy. Zany ve? Ie. Tena tsy mbola voavaliko fa vo eto ampieritreretana ny tokony havaliko azy a. Fa matokifa kely sisa dia alefako tika. Afangany ihany ary. So fotsitra ary zareo. Eny ry anala. Tapahako aloha ny antsonao a. Mampamangy amin'ny havana any. Misaotra indrindra Rivo a. Tena diniko tanteraka le mail iny hoe tsy mbola voavaly. Aleo aloha vakiny izy zany. Tsinona lefa koa le tatitra ny tadiaviny zareo. Tena masika be ty mail ty. Afa baraka fa tsy nahatotosan'ny asa anam-pandraketana. Tena tsy ho raikitra zany ty varitra ty. De inona ny ataoko? Tsy atoky atso ny havana sy ry anala. Andriamanitro. Ny mahazatra indray ty. Nanofo indray a. Mba no every koa aty ampiasana ny matory dia tsy hanofo ratsy kanjo mbola tsy niova ihany. Tsy tokony hatory tsony angamba ka. Tena marina. Fijaliana isan'andro. Mandreraka. Rivo. Ahoana ty? Andao aloha tsika ho any amin'ny birao Andrianala vetivety resaka. Ay, andao ary. Ody aky malala, za ihany. Mandroso nareo? Manao ny ry anala. Salama Rivo a. Masoterana vetivety. Misaotra. Ka zao ay. Hitanay fa somary tsy de salama loatra ianao tatoato nefa zahay efa kely sisa de tsy ho eto ampiasana. Eno alesy Rivo. Taiza mbola nisy mpiasa tsonoto fa natory taty ampiasana zany raha tsy ela. Mba niangatanay amin'la hoe izarao an'izay tena mampijaly an'la ty lesy zay fa namana angely izy zay. Tena tsy haiko loatra lesy zay manjoa fa reraka be fotsiny ary efa amin'ny fo maraina iny a. Fa be loatra angamba ny asanao sa? Maninona nefa raha manatona nampitsabo aloha la hitana an'izay tena manjoa an'la marina. Izay tokoa ngano andeha ataoko. Dia ahoana ny orinasa nefa? Aza sinetrehitra be fa Antsony Andriamatolo fa isolo vetivety. Herinandro eo ohatra. Dia ahoana ny vola tatelinareo roa ka? Afaka hemitra zany Rivo a. Herinandro ny manana faraparany mariazy fotsiny no ilaiko. Tena mialatsiny betsaka ry izy roa. Ny fahasalamana ny voalohan-karena lesy. Izany tokoa. Mandana aloha mitsabo teny la. Ny tapohanay koa ngambe la tam'le mariazy dia tsy nahazaka an'le asa be debeko. Misaotra anareo ahy. Aza matahotra fa tsy siaka akory ny toeranao Rivo a. Rehefa miverina miasa ianao dia ho filoha-levitra ihany. Menatra loatra fa nandisy fanantenana anareo. Sika. Tena tonona tokoa ny foko amin'izany teninareo zany ry anala. Makasitraka anareo fa tena namana tokoa nareo. Mirary ny soa sy ny tsara ho anareo roa. Tsy misy saorany zany Rivo a. Na dia finamana antsika hatramin'izay aza ve lesy. Hitako. Fa ho avy anao vavolombelona amin'ny mariazina ihany nefa la Rivo a. Eny lesy a. Tsy maintsy tonga fa za mbola soloina. Raikitra zany. Dia mirary fahasalamana lesy. Dia aza miandry andro tsony ianao fa anio dia ny anio ihany dia mamonjy mpitsabo a. Misaotra indrindra. Tsy maintsy hisabo tena tsara ka. Mifampiantso ihany tsika ny amin'izay vaovao e. Mandra-piona Rivo a. Zay fa veloma lesy.
dia tena tsy maintsy ho lazaiko andrianala ny marina ka sa ho lazaiko amin'ny havana dia ahoana moa izany no mety ho toyny? Izaho raha manana havana dia mandray anao raha voary rianala ho vadiko ka ho tisy anajanao na iny kidona na iny kiatra mandritry ny andro rehetra iainako. Izao Tsy tadidinao angala teny anka zany fa ahoana ki malala, misy inona ataony salasala ianao ka ny havana tsy afaka nambady anao fa ahoana rianala, fa misy inona? Efa eto anatrehan'Andriamanitra sy ny olona rehetrarehetra nge tsika izao dia tsy afaka nambady ahoana indray ianao? Tsy tia anga ianao rianala? Mety, tena tsy mety ka. Fa inona tsy mety? Tianao ahy tsy tianao ary havana. Tena marina ve zany? Dia lainga daholo zany reny teny mamy fanaovantsika reny. Tena ahoana no alainao baraka etỳ masom-bahoaka etỳ fa tsy tany ambolohany ianao dia efa nisaraka tamiko ka. Miala tsiny ary havana. Fa misy olo-kafa nga tianao ano any rianala. Maninona ny ampijaliana ohatr'izao misy tokoa. Efa manambady zany ianao? Tsika fa tia olo-kafa no ianao fotsiny ka tsy tia ampijaly anao. Azonao lazaina amiko ve hoe izany olo tianao zany? Zany tianao no za zany? Rivo. Iza tsara? Rivo? Eny, rivo Rianala, tena mbola nofy ihany. Aleo iantso any havana dia hiala tsiny sy andany tsy ho vavolombelon'ny mariaziny zareo sady ilaza azy ny marina atao boky fa feno loatra angamba ka mila lasa dalara izao no mitoy ka aiza ny telefoninako teo? Manahoana ilay ry havana? Salama tsara lesy fa zao gaga tsomola aty an-tranon'la zao. Salama ihany ve lasa mbola misy tsy metimety? Tena efa natahotra hoe maninona rery ato la. Tena misaotra ilay tsy aloha tonga namaly ny antsoko na dia sahirana be ry lahy amin'ny fanomanana ny ty rahanareo ty. Tsy misy isaoran'la zany fa zany nampinamana. Fa za io foana ary aza misalasala fa tsy mbola nanary an'la zany ary. Ataoko daholo izay mahasoa an'la raha mbola vitako fa ohatran'ny raha lanina resako an'la hatr'izay ka hatramin'izao. Tena mbola misaotra betsaka foana letsy fa tena menatra lesy aho ny lazan'ity zavatra ty amin'lahy satria mpamadika lesy aho. Mpamadika? Mpamadika ahoana? Azavao tsara aloha fa tsy azoko mety ho tezitra amiko izao hoe lahy rehefa afo maheno an'izay lazaiko fa tsy maninona satria tsy te handainga amin'ny lahtsony aho zany na tonga hanarary hatramin'izay ka hatramin'izao. Fa maninona lahy? Teneny lesy felabe efa mambolana maromaro aho izay lesy nanofy ratsy foana isan-kalina. Lasa manonofy ratsy koa ny any atoandro aza izay toerana misy aretraretra naiza any ka manjary matahotra matory dia inona ny dirako amin'izany nofon'la zany ka? Sady ngambo lahy tsy efa tany amin'ny dokotera efa tany tokoa saingy mbola tsy sitrana fa ny eo ihany ny eo ka mila fotoana kosa nge lesy raha rivo ny fitsaboana fa tsy vita indray andro fa inona aloha ilay dirako amin'ilay tantara tsy azoko? Ka ny votoatin'ny nofoko dia Rianala Rianala? Aza vao zany aza mbola tezitra aloha lahy? Tsy tezitra fa tsy azoko le nofo ratsy teneny lanako. Zao ary ny tena marina dia latsa-pity amin'ny Rianala ka manjary feno azy ny foko sy ny saiko ary ny eritreritry manontolo na andro na alina ka
Lasa manofo zavatra ratsy loza miatra aminy foana e. Zany dia vizana be sy miady saina ary tena mila lasa dala mihitsy lesy zany a. Zany velo ty. Tena mifona lesy fa mpamadika. Mangataka lesy mba tsy ataon'ny lava volombelona amin'ny mariaziny lisany a. Tsy ho zakako ny ahita azy anao eny an'olo-kafe io masoko. Tonia aloha lahy. Ny fananinana koa nefa zany tsy efa niteneniny lahy nataloloha e. Azao lasa sarotra be le izy. Eo lesy fa ahita olona solo ayo foana lahy. Efa nandeha nitady asa hafa koa fa tsy te hifanerasera amin'ny Rianala intsony mba tsy aboko ny ratrapoko. Lety. Toy izy miferahanareo fa aza atao sakana momba ahy. Zany diso ary ny foko no adala amin'ny tiany dia zay lesy fa mamela. Fiainana izany rariva. Eny e. Tsy maninona fa mamela ny lahy fa za miay aho. Aleo aloha andeha fa ohatran'ny lasa mavesatra be izany lohako izany. Zay fa veloma lahy. Veloma letsy e. Dia mbola mamerina amin'ny fialan-tsiny ihany e. Eny lesy e. Zay Rianala manao eny. Raha mba fatany mantsy a. Soa ihany efa nahita asa vaovao dia mba tsy hijaly hanofy azy intsony. Efa mba niaina koa ilay nofy ratsy. Ohatra ary toa Rianala ty tamin'ny manantona aty. Rianala, manahoana ianao? Ary maninona rery aty e? Fangah moa tsy andron'ilay mariazinao sy rivo androany? Tsy misy e. Tsy nanambady andray hono izy. Ary no ianao ny antony. Raha tsy saina sy mpisepatra loatra ianao rivo a. Tsy rariny nataonao anay. Ka tsy fidinoangy e. Izy ary mananamana be dia be koa tsy nankaray tamin'ireny izy natao vavolombelona. Raha tsy resaka vavolombelona fe moa maninona e. Tsy olana fa petsaka araka ny teninao. Ianao ny olana. Tsy vanina ianao rivo a. Ka efa niala lavitra anareo nge ay. Ka izay mihitsy ny tsy tokony nataonao angambe. Na tsy haiko. Ty hamono anao mafy a. Tsy vanina ianao. Ahoana e? Aza vao fa nisy inona? Tsy afaka ny anary sy ampijaly anao ho ny havana ka tena leo ny nisaraka tamin'ny sy ampijaly aho. Tsy hanozina anao arivo a. Mafy amiko izao fa aleo aho ilefa lavitra anao. Tsy vanina ianao. Rianala, ka tiako nge ianao. Marenina ianao e. Zavatra tsisy mandrakizay izany. Tsy ho tianao mandrakizay izany a. Hatezerana sy fankalana izao no mirafitra ato anatiko fa tsy fitiavana anao izany. Veloma ianao. Veloma. Tsy vanina mpanimba fiainan'olona ianao. Rianala. Andray marina. Dia tena natakalo ny havanavy ny fitiavany an'i Rianala e. Lozako marina. Ary toa miverina mifoka sy giara indray Rianala ry apitry. Sao dia tena tsy nofotsony izao fa tena izy ka. Aleo mihitsy aloha hipetraka eto amin'ity seza misy malokaloka ity mba handiniako ny fiainako. Loza loatra ilay manofy lava ohatran'ireny taloha ireny. Ary sao dia mbola nofy ary izao e. Ka tena tsy nofotsony. Ny farana teo ary ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Gasy rapoto. Nofy. nosoratan'i Dr Randria miarina tantely Arlal. Ireto avy no nanomehana ny tantara
Adarandry, Ramsey Tantanta, niaraka tamin'ny ravaka Antsaniony. Nandray feo, Priskara Kotoarimanana, tompona andraikitra sy mpanatontosa, Adarandry Amanalimanana.